Sy tokotovalyazana isany araky ny toerana sy voninahitr sy raray aby. Ny voalohanteny dia ny fiarabana sy ny firarito ny fianakavian'ny fitsarana voninahitra amin'izao faminam-paheferna eto anivon'ny ministera fitsarana izao maraina izao. Tsy hay koa ny tsisôtra ilaina ary ny tantana atsika ka mbola afaka fanasitava izao ankehitriny. Miarabanao aho ramatoa ary misy tanovololona noho ny fisikisana napetraky ny fitondram-panjakananao ka nanendenanao nipitahiny fitoboka tsy-panjakana misy fitsarana izao. Fantatro fa olony famarinana ianao ary matoky anao fianakavian'ny fitsarana ny firenena amin'ny fahendena amam-pahalalana anananao hitantana ny ministera manana taikefa sy fahaizana ampitara koa ianao ahafahanao mandray hatrany ireo fanapahan-kevitra lehibe ilaina eto anivon'ny ministera ity. Ary farany olony fifampiresahana ianao kanefa kosa tsy milefitra eo anatrihan'ireo fiarapefy mety ataon'ny sasany isasana tokoto manokana. Tsy mora tokoa ny adidy masina nakina taminao koa mankahery anao izay ary mitondrananao haleo halasana ho ten'Andriamanitra hatrany. Tompokilasy tompokovavy raha manao jeritodika vetivetsika dia hita fa maromaro ihany ireo asa vitan'ny ministera fitsarana tatoato tamin'ny fotoana hitantanako ity departemanta ity. Azo asongadina amin'izany reto manaraka reto: ny fanarenana ny fitsarana maratonga voalohany tany Farafangana sy Kazobe, ny fanarenana ny fonja any Antsirabe sy ny fanamboarana fonja vaovao any Maintirano, ny fanamboarana an'ireo trano vaovao ho an'ny fitsarana maratonga voalohany eto Antananarivo momba ny état civil sy ny archive, ary trano vaovao koa ho an'ny fampanoavana. Ezaka lehibe mendrika iray tahaka izany sady mitohy sahady amin'ny fanorenana trano vaovao ho an'ny gref ny fitsarana momba ny zazan-tampitaona sy ny service social, ny archive ny RCS ary archive ny dossier ny tribunal maratonga voalohany Antananarivo. Marivo fa anomboka amin'ny herinandro ambony ny asa mikasika an'ireo. Eo ihany koa ny fananganana fitsarana maratonga voalohany sy fonja vaovao tany Amboangiandrano, Fianariovatsinanana ary Moramanga. Ny fidiran'ny fitsarana amin'ny tontolon'ny teknôlôjia ary nametrahana fomba fiasa vaovao tamin'ny alalan'ny InfoTA ho an'ireo fitsarana misara ny ady atao amin'ny fanjakana. Ny InfoTPI rasana momba ny ady heloka sy ny penal izay efa andramana ao amin'ny fitsarana maratonga voalohany ao Vatomandry. STA GICOM rasana momba ny barotra sy ny komersial. Ny IGAP fandarana amin'ny fonja, ny RCSTN registre ny barotra sy ny fikamanam-barotra ary ny fampisana fananana. Ny fametrahana ny rafitra miady amin'ny kolikoly parc na pôle anti-corruption izay hiasa afaka fotoana fohy. Ny fandaniana ny lalàna momba ny fiaraha-miasa arakeloka iraisam-pirenena ary ny fanolorana eo anatrihan'ny parlemanta ny lalàna edina amin'ny fampisim-bola sy ny lalàna hisintomana ireo fananana azo tamin'ny fiaradarana. Ny fampitomboana ny teti-bolan'ireo fitsarana isa-sokajiny sy ny sekoly roa manofana mpitara sy mpiraky-gava sy ny mpandrarano fonja. Ny fanasarana ny zolim-piasa tamin'ny nazahoany ny fanampy tamin-karama isa-tokony. Ao ihany koa ireo teti-piasa lehibe fanatomboka koa apetraka aminao ramatoa minitra ny faroizana na ny famaranana azy toy ny fanamboarana ny trano vaovao izay toerana ity ministera ny fitsarana ity. Fananganana ihany koa ny fitsarana maratonga voalohany sy fonja vaovao etsy Avarazany.
fanao fisitratrany ny fampokisina amin'ireo mpamatsy vola indrindra fa amin'ny fanatanterahana ireo tetiasom-bolana toy ny fanohizana ny fanavozana ireo didy aman-danàna ny fanafoezana ny fotoana hitsarana ireo raharaha eo anivon'ny fitsarana ary ny ady amin'ny kolikoly fanatsarana sy ny fikarakarana ireo voafonja amin'ny alalan'ny fiarah-miasa eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra sy ny ankiny ary ny indrindra ny fampitomboana ny fampikisan'ny vahoaka ny fitsarana ary farany dia mamela ianareo hisaotra ireo mpiara-miasa sakanavaka na teto amin'ny tena fitsarana na ireo mpiara-miombona aminy tsy nitsolotsoloka ianareo fa niezaka tsany avita ny asanareo ary ny tokony ho izy miaina fotoana mamy isika nandalo fotoana tampotra ihany koa raha ianareo indrindra ny tenako mba ho ampy ny soa sy ny tsara ary hitafy fahasalamana tsany hatrany engany haefa antsaka sy antsaka ny izay rehetra kinasy ianareo azo dosa andalo